fantatra hoe atombokaiza ity valim-pifidianana navoakan'ny CNI ity fa ndao atomboka antsika amin'ny région Analamanga boriboritany voalohany. Araka ny hitantsika amin'ny sary io dia ny candidat natolotry ny vovonana firaisan-kina Razafy Manantsoa Lobo Anitrinena no mitarika Vonjimaika amin'ny salanisa 57,80%. Manaraka azy eo ny candidat natolotry ny vovonana Irmar Augustin Andriamananoro mitarika amin'ny salanisa 23,39%. Manaraka azy eo candidat Paolo Emilio amin'ny salanisa 9,40%. Manarak'izay candidat natolotry ny vovonana kolektifan'ny Malagasy dia tsy iza zany fa Toavina Ralambomahay amin'ny salanisa 5,28%. Manarak'izay Andriamanana Randriamaro Toussaint mitazona amin'ny salanisa 2,75%. Ary ny farany dia Dieudonné Randrianomena Arson amin'ny salanisa 1,38%. Tsara marina fa bureau de vote roa tao anatin'ny roa roanjato ireny vokatra ireny. Tombanana eo amin'ny 36,39% ny taux de participation. Ndao ato amin'ny boriboritany faharoa région Analamanga isika. Araka ny hitantsika amin'ny sary io dia mitarika amin'ny salanisa ambony dia ambony ny vovonana firaisan-kina. Araka ny hitantsika amin'ny sary io dia mitarika amin'ny salanisa ambony dia ambony ny candidat natolotry ny vovonana firaisan-kina dia tsy iza zany fa Randrianarsoa Stanislas amin'ny salanisa 55,58%. Manaraka azy eo ny candidat natolotry ny vovonana Irmar ahitana ny Lantorakotomanga sy Ejeb Jojoby amin'ny salanisa 38,77%. Ary ny farany candidat indépendant Razandrindrainy Longin amin'ny salanisa 5,65%. Boriboritany fahatelo. Ho antsika zay mpanaraka tambazoserasera Facebook dia malala tsara fa Gasikara Fensoa no mitarika Vonjimaika ao amin'ity boriboritany fahatelo ity. Araka ny hitantsika io dia mitarika amin'ny salanisa 28,80% i Gasikara Fensoa, candidat indépendant. Manaraka azy eo ny candidat natolotry ny vovonana Irmar Rarson Gabriel Lalatina Sylvie amin'ny salanisa 23,58%. Manarak'izany ny candidat natolotry ny vovonana firaisan-kina dia tsy iza zany fa Ralambomanana Feno Irintsoa amin'ny salanisa 20,41%. Manarak'izany Razafindrazaka Bodoarsoa Faly Herinantenaina mpanakanto body moa ny afantarany maro azy mitarika amin'ny salanisa 18,99%. Manaraka azy eo Rakotoarsoa Tsilavina candidat indépendant mitarika amin'ny salanisa 4,75%. Ary ny salanisa farany ambany dia 3,48% dia ny candidat natolotry ny kolektifan'ny Malagasy Rakotoar John Haingonirina Joseph. Ireny rehetrareny dia vokatra avy tao amin'ny bureau de vote efatra tao anatin'ny 720. Ary ny taux de participation dia tombanana eo amin'ny 42,40%. Boriboritany fahadimy. Mbola vovonana firaisan-kina ihany no mitarika Vonjimaika amin'ity boriboritany fahadimy ity. Araka ny hitantsika amin'ny sary io dia mitarika amin'ny salanisa 43,24% i Ralambo Zafimbololona Razafy Tsimialona. Manaraka azy eo ny candidat natolotry ny vovonana Irmar dia tsy iza zany fa Raoldina Ranaivo Ery Nantsoina amin'ny salanisa 34,36%. Manaraka azy eo dia ny candidat natolotry ny vovonana kolektifan'ny Malagasy dia tsy iza zany fa Ramanandraibe Arfidy Edouard amin'ny salanisa 22,41%. Mariana fa résultat nalaina tao amin'ny bureau de vote valo tao anatin'ny 2,20 ireny valim-pifidianana ireny ka tombanana eo amin'ny 34% ny taux de participation. Mbola région Analamanga ihany ato amin'ny boriboritany fa enina sika zao. Mbola vovonana firaisan-kina ihany no mitarika Vonjimaika amin'ny salanisa 51,23% dia tsy iza zany fa Andriamampandry Todisoa Manampy. Manaraka azy eo ny salanisa 27,78% dia avy eo amin'ny vovonana Irmar, candidat mitondra anarana hoe Razafy Mandimbisoa Tantely. Manaraka azy eo ny salanisa 3,76 izay candidat natolotry ny kolektifan'ny Malagasy Avana Miarintsoa Vonifanja Tania. Manaraka azy eo ny candidat indépendant Rakotonirina Andrianantenaina Jean de Dieu amin'ny salanisa 3,51%.
ary ny avy eo amin'ny Aremano salanisa farany ambany indrindra dia eo amin'ny 1,73%, mitondra anarana Randrenasolo Elisa Brice. Mbola amin'ny région Analamanga ihany isika ato amin'ny distrikany Antananarivo Avaradrano. Araka ny hitantsika io dia mbola firaisankina ihany no mitarika amin'ny salanisa 43,83%, mitondra anarana hoe candidat Andriamosa Benjamina Avotriniaina Rajobela Mary. Manaraka azy eo ny candidat natolotry ny vovonana Irmar Radafindramaro Andriamanga Rijaniana Thierry amin'ny salanisa 30,25%. Manarak'izay ny candidat natolotry ny kolektifany malagasy Ajo Andrenena Arvelo amin'ny salanisa 19,14%. Ary ny salanisa 6% no ambany indrindra dia candidat indépendant Randrembolaina Guéry. Mariana fa mbola roa tao anatin'ny 700 ny bureau de vote ireny résultat ireny, ary ny taux de participation tombanana eo amin'ny 33,90%. Mbola région Analamanga ihany isika ato amin'ny distrikany Andramasina. Somary miova kely ny résultat ato. Ny vovonana Irmara no mitarika vonjimaika amin'ny salanisa 48,99%. Rakotomanga Ralayary Andrenarsaina no candidat natolotry n'izy ireo tamin'ity distrikany Andramasina ity. Mitarika vonjimaika ao amin'ny larana faharoa dia candidat indépendant Andriamananjato Liantso Bina amin'ny salanisa 23,74%. Manaraka azy eo ny candidat natolotry ny vovonana firaisankina Ramalanjaona Noel Lalaina Antariso amin'ny salanisa 20,71%, ary ny salanisa farany ambany kosa ny candidat indépendant Rakotoniarantso Jean-Nicolas amin'ny salanisa 6,57%. Mariana fa mbola telo tao anatin'ny 770 ny bureau de vote ireny résultat ireny, ary tombanana eo amin'ny 49,44% kosa ny taux de participation. Ndao ifindra vetivety any amin'ny faritany Antsiranana isika. Voadaka mandrivorivo ny candidat Jocelyne Maxime natolotry ny vovonana Irmar. Mitarika vonjimaika kosa ny candidat indépendant Ibrahim Issa Charles amin'ny salanisa 45,98%. Ary manaraka azy eo ny candidat natolotry ny vovonana Irmar Raelianta Jocelyne Maxime no fahafantarany maro azy. Manaraka azy eo ny candidat indépendant Raminason Rio Merci amin'ny salanisa 9,41%. Ary ny farany dia mbola candidat indépendant ihany Rabemamour Adèle Bienheureux amin'ny salanisa 8,59%. Voka-pifidianana avy tamin'ny bureau de vote efatra tao anatin'ny 13 ireny no tanisainy ireny, ary 31,67% kosa ny taux de participation. Ato amin'ny Antsiranana faharoa kosa mitarika vonjimaika ny candidat natolotry ny Irmar Raymond amin'ny salanisa 44,53%, ary manarak'izay eo dia ny candidat indépendant Daira Mamondso Herman amin'ny salanisa 32,12%, ary ny farany dia candidat indépendant ihany Louis Famas Diamaz amin'ny salanisa 23,36%. Mariana fa mbola ray tao anatin'ny 470 ireny résultat ireny, ary 22% kosa ny taux de participation. Mikisaka ato amin'ny région Sava isika marimarina kokoa dia ato amin'ny distrikany Antala. Mitarika vonjimaika ny candidat indépendant Fernand Eric Sandy amin'ny salanisa 55,59%, ary manaraka azy eo ny candidat miaradi amin'ny Filou Andrajoela Nasira Julien sy Jerry Marcos amin'ny salanisa 44,41%. Ande vetivety ato amin'ny faritany Mahajanga isika. Raha ny marimarina kokoa dia ao amin'ny Mahajanga 1 région Boeny. Araka ny hitantsika eo amin'ny voka-pifidianana io dia mitarika amin'ny salanisa ambony dia ambony ny candidat natolotry ny firaisankina Afakandro Christian amin'ny salanisa 47,17%. Manaraka azy eo ny candidat Irmar Rahantanirina Lalao amin'ny salanisa 23,67%. Manaraka azy eo ny candidat indépendant Nicolas Stéphane Alphonse amin'ny salanisa 22,98%. Manaraka azy eo ny candidat atolotry ny leader Fanilo Rabody Malala Ali Yasmine amin'ny salanisa 6,17%.
tsara mariana fa voka-pifidianana nalaina tao amin'ny bureau de vote 10 tao anatin'ny 1.200 ary 17,97% kosa ny taux de participation. Ato Majanga 2 kosa voadaka mandrivorivo ny candidat natolotry ny Irmar Rasalama Léon nanao tsinotsinona ny chef district tamin'ny ity district ny Majanga 2 ity no nafantarany maro azy tanatin'ny Tambazoatsirasira. Eto kosa tsika mahita fa mitarika amin'ny salanisa ambony dia ambony ny candidat indépendant Randriamananarivo Andry Orlando amin'ny salanisa 74,36%, i Rasalama Léon kosa amin'ny salanisa 25,64%. Ireny rehetrareny dia avy tao amin'ny bureau de vote ray ihany tao anatin'ny 10%. 29,93% ny taux de participation. Mbola région Boeny ihany misy atsika ato amin'ny district ny Marovoay. Mitarika amin'ny salanisa ambony dia ambony ny candidat indépendant Marindry Rasolohery Andry Crisson, 65,38% ny tahanisa. Ny candidat Irmar Rakotondravao Georges kosa 34,62%. Mariana fa bureau de vote efatra tao anatin'ny 420 ireny rehetrareny ary 20,21% ny taux de participation. Ifindra ato amin'ny région ny Amoromanisika zao ao amin'ny Ambato Finandrahana. Voadaka mandrivorivo ny candidat natolotry ny Irmar. Mitarika Vonjimaika kosa i Christine Razanamaso filoana ny teny meram-pirenena teo aloha zay candidat indépendant. Ary ny vovonana Irmar kosa Razafindrabary Narson Sef Jean Richard kosa dia salanisa 35,49%. Mariana fa mbola bureau de vote ray tao anatin'ny 770 ary 49,4% kosa ny taux de participation. Mbola ato amin'ny région ny Amoromania ihany isika ato amin'ny district ny Ambositra. Mitarika Vonjimaika ny candidat indépendant Andretahina no Menjanahary Félicien Simon amin'ny tahanisa 34,89%. Manaraka azy ao ny candidat natolotry ny vovonana collectif ny Malagasy Rakoto Zandrindrainy Rasomampiona amin'ny salanisa 22,97%. Manaraka azy ao ny candidat Irmar Fanomezandraza Aingo Elisette amin'ny tahanisa 17,83%. Manaraka azy ao ny candidat indépendant Rakoto Aljon Zafimamonjy Philippe amin'ny tahanisa 12,49%. Ary ny tahanisa farany dia candidat indépendant Andremiadja Fanomezantso Ives Georges amin'ny tahanisa 11,82%. Mariana fa mbola bureau de vote efatra tao anatin'ny enina amin'ny 700 ary 48,61% kosa ny taux de participation. Raha ny ato amin'ny district ny Fandrina kosa ny candidat indépendant no mitarika Vonjimaika Andremiary Volamena Liva Zavamanitra amin'ny tahanisa 46,48%. Manaraka azy ao ny candidat ny vovonana Irmar Andria Manampiso Rasamuelina Soloniaina amin'ny tahanisa 38,3%. Manaraka azy ao ny candidat indépendant Radomil John amin'ny tahanisa 12,68%. Ary ny farany kosa ny candidat indépendant ihany Rakotomalala Taratriniaina Dina tahanisa 2,82%. Mariana fa mbola bureau de vote roa tao anatin'ny 700 ary ny 58% kosa ny taux de participation. Ndao ho an'ny Toamasina vetivety isika ao amin'ny région Antsinanana district ny Toamasina voalohany. Mitarika Vonjimaika ny candidat natolotry ny collectif ny Malagasy Ratsiraka Iarovana Roland amin'ny tahanisa 52,35%. Manaraka azy ao candidat natolotry ny Irmar Narimamy Lucien Irma amin'ny tahanisa 27,65%. Manaraka azy ao ny candidat natolotry ny Fraisankina Randriatsalama Jackie 7,65% ny tahanisa. Manaraka azy ao ny candidat indépendant Rajonar Sylvestre amin'ny tahanisa 7,6%. Ary ny farany mbola candidat indépendant ihany Chadli Wonder Hassan amin'ny tahanisa 5,29%. Mbola bureau de vote ray tao anatin'ny 700 ireny rehetrareny ary taux de participation 45,48%.
ato Marolambo kosa région Antsinanana ihany tarika vonjimaiky ny candidat Irmar Randrinasolo Augustin ary manaraka azy eo ny candidat indépendant Andriamananjeri Tsaina Ives amin'ny tanisa 37,10. Manaraka azy eo ny candidat atolotry ARB Kamis Jean-Christophe tanisa 15,38%. Bureau de vote roa tao anatiny 5,200 ireny rehetrareny ary taux de participation 50%. Mbola faritany Toamasina ihany région Analanjorofo district ny Soneranivongo mitarika vonjimaiky ny candidat natolotry ny Irmar Ramamonjy Sorakotiny Rina John Vary amin'ny tanisa 58,35%. Manaraka azy eo ny candidat indépendant Menavolo Alban amin'ny tanisa 23,68%. Ary ny farany dia candidat natolotry ny vovonana Fraisankina Tody Arnaud amin'ny tanisa 17,97%. Marina fa mbola bureau de vote roa tao anatiny 50 ireny ary taux de participation 41,9%. Ato Analanjirofo district ny Vavatenina kosa mitarika vonjimaiky ny candidat natolotry ny Irmar Vola Mazaka Félix Boris amin'ny tanisa 55,13%. Manaraka azy eo ny candidat natolotry ny vovonana Fraisankina Razafi Manantso Jean-Christophe 44,87%. Marina fa mbola tao anatin'ny bureau de vote roa ireny ary 37,82% kosa ny taux de participation. District ny Fenirivest région Analanjorofo ihany faritany Toamasina mitarika vonjimaiky ny candidat natolotry ny Irmar Michel Bavi Angelica amin'ny tanisa 37,01%. Manaraka azy eo ny candidat indépendant Ramino Alson Andriniena Erzo amin'ny tanisa 22,26%. Manaraka azy eo ny candidat indépendant ihany koa amin'ny tanisa 12,71 dia itsisa zany fa Andrizafy Isilor. Manaraka zany ny candidat natolotry ny vovonana Fraisankina Mohamed Ahmad tanisa 12,60 ary candidat indépendant kosa Solondraza Lidje amin'ny tanisa 10,62% ary ny farany candidat indépendant Fifi Michel 4,80%. Mariana fa mbola tao anatin'ny bureau de vote fito ireny rehetrareny ary 38,83 kosa ny pourcentage ny taux de participation. Région Analanjorofo district ny Mananara Nord mitarika vonjimaiky ny candidat Irmar Samuel amin'ny tanisa 58,92% ary manaraka azy eo ny candidat indépendant Rariny Rina Sidonie 29,19% ary ny farany kosa candidat natolotry ny Fraisankina Zakakely Boniface Bertin. Nalaina avy tao amin'ny bureau de vote ray tao anatin'ny 9,200 ary 41% kosa ny taux de participation. Région Aloatra Mangoro district ny Moramanga mitarika vonjimaiky ny candidat natolotry ny vovonana Fraisankina Andrimalala Hermanana Randria Mamonjiso amin'ny tanisa 48,5%. Manaraka azy eo ny candidat natolotry ny Irmar Razafi Mandroso ny Razafinjatovo Virginie amin'ny tanisa 26,41%. Manaraka azy eo ny candidat indépendant Rakotiny Rina Augustin tanisa 19,48%. Manaraka azy eo candidat indépendant ihany Rakotoarvelo Philbert 6,6%. Voka-pividianana tao amin'ny bureau de vote ray tao anatin'ny 20 sy 300 ary 38% ny taux de participation. Mbola région ny Aloatra Mangoro ihany ao amin'ny district ny Ambatondrazaka mitazona larina vonjimaiky ny candidat natolotry ny Fraisankina Razara Pierre Ravolaza Fidèle amin'ny tanisa 52,14%. Manaraka azy eo ny candidat natolotry ny Irmar Andrianasolo Andriniena Jean Patrick 33,94%. Manaraka azy eo ny candidat indépendant Andriambelo Nirina Nancy Sandra 2,91%.
Marina fa avy tao amin'ny bureau de vote 2 tao anatiny 307 bureau de vote ary 46,19% ny taux de participation. Mbola loatra mangory ihany district ny Amparafaravola. Candidat indépendante no mitarika vonjimaika amin'ity district ity dia tsy iza zany fa Vololomboangy, Tsiriniena, Narindra. Tanisa 34,41. Manaraka azy eo candidat natolotry ny vovonana firaisankina Rabekijana Solofo Ery 28,4%. Manaraka azy eo sady farany candidat indépendant Rakotondramanitra Vahiny Félix 15,10%. Résultat avy tamin'ny bureau de vote 8 tao anatin'ny 990 ary 37% ny taux de participation. Verina amin'ny faritany Antananarivo indray isika ato amin'ny région Vakinankaratra district ny Antsirabe voalohany. Mitarika vonjimaika ny candidat natolotry ny vovonana firaisankina Jean-François Michel 53%. Manaraka azy eo candidat natolotry ny vovonana Irmar Razafinimaro Désiré amin'ny tanisa 28,71%. Manaraka azy eo candidat indépendant Ratovimaherison Manu Laza Edi Gabi 14,20%. Manaraka azy eo mbola candidat indépendant ihany Razanak'olona André Mastera Paul 2,43% ary ny farany mbola candidat indépendant ihany Rakotonirina Dominique Armand 1,66%. Antsirabe faharoa kosa mitarika vonjimaika ny candidat na vovonana firaisankina Randriamanantena Olivier Anthony Djogé 51,37%. Manaraka azy eo ny candidat ny vovonana Irmar Randriamanampisoa Alfred 37,36%. Manarak'izay ny candidat indépendant Ravelo Anitra Nirina 4,7%. Manaraka azy eo ny candidat indépendant ihany Rakotoarimanana Hernienne Nomenjanary 3,81%. Mbola région Vakinankaratra ihany district ny Betafo. Mitarika vonjimaika ny candidat natolotry ny vovonana firaisankina Randria Taina Malala Livaso Moratiavina 41,48%. Manaraka azy eo ny vovonana Irmar Fiarovana Lovanirina Célestin 21,59%. Manarak'izay ny candidat indépendant Milan Wing Marie Stéphie 10,79%. Mbola candidat indépendant ihany manarak'izany Rambola Manana Jean Guy Honoré 7,82%. District ny Mandoto kosa mitarika vonjimaika ny candidat natolotry ny vovonana firaisankina Andria Mboavonjy Nantenaina Erso 46,61%. Manaraka azy eo ny candidat Nirmar Ramanandraibe Yavotra Robert 31,4%. Manaraka azy eo ny candidat indépendant Rakotoralahy Modeste 12,85%. Manaraka azy eo ny candidat indépendant ihany Rakotonirina Falinena Paul 2,81%. Ary ny farany candidat indépendant Randrianirina Narcisse René Victor 1,63%. Mbola faritany Antananarivo ihany région Itasy ato amin'ny Soavinandriana tsika zao mitarika vonjimaika ny candidat Irmar Razay Armalala Harizaka Fiainantsoa 45,95%. Manaraka azy eo ny candidat indépendant Ramanana Tanana Roméo Christophe 34,81% ary ny farany candidat ny vovonana firaisankina Iartina Dina Tokinena 19,24%. Avy tao amin'ny bureau de vote 3 tao anatin'ny 720 44% kosa ny taux de participation. Ary ny ato amin'ny Itasy région Itasy district ny Miarinarivo
mitarika vonjimaiky ny candidat natolotry ny Irmar Rakotondrasoa Fetra 38,53%. Manaraka azy eo ny candidat indépendant Rarinarivo Arimanana Lalaina Nirina 24,35%. Manaraka azy eo ny vovonana Firaisankina Ratovo Herinavalina Zafinjaka Valimanana 20,82%. Ary ny farany candidat indépendant Ravelonjato Bernard Anselme 16,30%. Mbola bureau de vote 10 tao anatin'ny 370 ny taux de participation kosa 41, miverina amin'ny faritany Fianarantsoatsika atao amin'ny région Vatovavy. Mitarika vonjimaika ny candidat indépendant Rabé Jean Ernest 53,30%. Manaraka azy eo ny candidat ny indépendant Boafeno Michel 34,36%. Manaraka azy eo ny candidat natolotry ny vovonana Irmar Maravola Miranty Dona 12,33%. Ireny rehetra ireny dia nangonina avy tao amin'ny bureau de vote iray tao anatin'ny 5,300. 66% kosa ny taux de participation. Ato Mananjary kosa région Vatovavy ihany. Mitarika vonjimaika ny candidat natolotry ny vovonana Irmar Randry Arson Maurice Lucien 39,2%. Manaraka azy eo ny candidat indépendant dia tsy iza zany fa Denis Franconio Mac 31,78%. Ary ny farany vovonana Firaisankina Mamiadja Charlot 29,21%. Izany rehetra zany dia nalaina avy tao amin'ny bureau de vote 3 tao anatin'ny 4,300 ary 53,68% kosa ny taux de participation. Ato amin'ny région Iorombe isika izao district ny Ivohibe. Mitarika vonjimaika ny candidat indépendant Randrianarson Temi Tocle 37,97%. Manaraka azy eo ny candidat Irmar Ramananjarasoa Clarisse Eugénie 30,94%. Manaraka azy eo ny candidat Parti Vert Hassin Manankara dia tsy iza zany fa Randrianosy Alphonse Edwin 14,5%. Manaraka azy eo ny candidat indépendant Randrianoelina Razafy Maefa Mamy Malala Marie 4,78%. Candidat indépendant dia tsy iza zany fa Ramonjisoa Nandrasana Christian 4,4%. Ato amin'ny région any Matsiatrambony district ny Kalamavony. Mitarika vonjimaika ny candidat indépendant Rakotiniaina Pety amin'ny Tahanisa ambony dia ambony 67,34%. Manaraka azy eo candidat miaradia amin'ny filohan Rajoelina raha ary mampionina Tahanisa 32,66%. Mbola résultat tao anatin'ny bureau de vote iray ihany zany, nefa manana bureau de vote eo amin'ny 9 ary 51% kosa ny taux de participation. Amaranantsika azy atao amin'ny région ny Toliara, région Anosy, district ny Tolagnaro. Mitarika vonjimaika ny candidat ny indépendant Nordine Kabani 59,34%. Manaraka azy eo ny Irmar Ratsimandriona Nanda Ardi 22,71%. Manaraka azy eo ny candidat natolotry ny vovonana Firaisankina Zafi Nandoro Perla Bien-Aimé 6,96%. Manaraka azy eo ny candidat indépendant Atrefindraza Jery 5,49%. Manaraka azy eo sady farany candidat indépendant ihany Andrianjafy Fenolaza Domino Tahanisa 5,49%. Manaraka zany atao amin'ny région Antsimo Andrefana Sakara district ny Sakara.
Mitarika vonjimaiky ny candidat Raphaël Jean-François atolotry ny vovonana firaisankina amin'ny tanisa 67,67% ary manaraka azy ao ny candidat Irmar Razakandrainy Henri Dominique 32,33%. Ny farany ato dia ny districtny Belo sur Tiribina, région Menabe. Mitarika vonjimaika ny candidat indépendant Sauri Christian amin'ny tanisa 66,87%. Manaraka azy ao ny candidat ny Irmar Rabe Manantso Erilala Jano 26,51% ary ny farany candidat atolotry ny firaisankina Razafi Ndrany Honoré 6,67%. Izany rehetra zany dia avy tamin'ny bureau de vote ray ihany tao anatin'ny 470 amby 100, 28% kosa ny taux de participation. Ary izay ihany koa ny mamarana ny vokatra vonjimaika avy amin'ny CENI tamin'ny 1 ambin'ny 10 ratoandro. Andrasana kosa ny mety itoy izay.